Tapaka ny Assemblée Générale teto ny daty ny fifidianana ka nazahoantsika manatanteraka an'izay fifidianana izay amin'ny 4 ny volana aogositra izao. Misokatra manomboka androany ny fametrahana ny antota taratasy izay ilatsaka ho fidiana ho filohan'ny Fédération Malagasy sy ny ilatsaka ho komity mpanatanteraka eo anivon'ny Fédération Malagasy. Ary mifahana amin'ny 12 juillet izay dépôt de candidature izay efa nisy moa ny fivorina izay le rahanay miaraka tamin'ny FIFA tamin'ny volana May kanefa dia tsy nanao tombotra ny miono an'ireo ny président ligue izahay fa dia niantso azy ireo ny fandinaka tamin'izy ireo ary dia izy ireo no nanapaka ny hoe ametrahana an'izay fehezan-dalàna manokana na disposition spéciale izay azahoan'ny comité de normalisation zany manatanteraka an'izay fifidianana izay ka tsisy tony izay sakasakana tsy nanova texte itsika tsy nanopitika statut itsika fa nitondrana fanazavana zany ao anatin'io disposition spéciale io mba azahoan'ny ny comité de normalisation manana an'izay rôle sy responsabilité ao anatin'ilay processus électoral izay. Raha ilatsaka ho président ny fédération ianao dia olona telo no miparene azy ao anatin'ny président ligue. Raha ilatsaka komity ny mpanatanteraka ianao dia olona roa no miparene azy. Sao dia endry na tsisy dia tsy misy anaty vocabulaire-nay izay fa ny tsy maintsy misy no tanterahantsika satria betsaka ny asa miandry an'ilay filohan'ny fédération ni bola kitra de Madagascar. Le processus électoral est lancé, comme on l'a dit aujourd'hui. C'est un processus qui a nécessité beaucoup de discussions entre le comité de nomination et la FIFA. Et puis la FIFA entérine aujourd'hui ce processus. Ce processus entre dans le cadre du mandat du comité de nomination qui expire le 1er septembre, comme on l'a annoncé, et les élections sont annoncées pour le 4 août. Donc, tout va très bien et je suis certaine que le processus va très bien se passer.